Miarabantsika rehetra tonga soa eto mifandarana Curly Tips Farex TV. Ho amin'ny andro any dia vahiny vaovao be mety efa fantapantatra reo ihany izy angambany eny amin'ny tambazotra tserasera maro samihafa eny fa aleo velako mihitsy izy no ampafantatra anareo ny mombamomba azy dia miarabany Madame Sia, Madame sa Mademoiselle Mademoiselle Sia tonga soa eto mifandarana. Faly miarabantsika rehetrarehetra miarabany idéal misaotra betsaka tamin'ny fanasana ny anarako moa Sia, créatrice de contenu food amin'ny réseaux sociaux c'est un gars créatrice de contenu food nefa ihany koa hitatsika iny izy manome mizara amintsika hoe mizara amintsika ny curly hair routine eny amin'ny tambazotra tserasera eny dia samy horesantsika daholo zay na izy momba ny volony na izy betsy misaraka izy betsy misaraka izy fadina titri sy ny rehetrarehetra horesantsika daholo zay fa manasa anareo anaraka ny fandarana samy farany satria dia afinaritra be ny resadresaka zay rahana aminazy eto. Tompontsika amin'ny anina angambany ny cheveux curly amin'ny hoe fandarana mahakasika ny vehivavy azy moa zany anisany important ihany koa zay ao mba tantarao anay ny fomba fikarakaranao ny volonao eny fa na dia hoe efa misy ihany eny amin'ny tambazotra tserasera misy nefa mbola tsy nahita dia tsara angambany hoe azafanao tsotsotra kely ihany. Voalohany indrindra aloha be dia be no mieritreritra hoe nanao retour au naturel be no nazahoako an'izao fa ny anahy zany efa génétiquement parlant mihitsy angamba ny volo ohatran'io efa hatramin'izaho mbola kely efa ohatr'izao tsara noho izao ary fa tany amin'ny lycée moa zany misy an'le hoe mahita ny olona hoe milissé volo dia milissé volo koa dia somary simba izy fa un moment somary nanapaka volo dia tonga dia miverina ohatran'ny izy tsy hoe nanapaka volo hoe hatraty fa visa hoe nanapaka kely fotsiny dia niverina tsikelikely le boucle dia amin'izao moa izy io tsy dia tena hoe misy routine be hoe ohatran'ny ahoana fa ohatran'ny olona rehetra manasa volo amin'ny shampoing après shampoing zary tsy dia manao masque sy livina zany tena marina satria tsy dia manana fotoana an'izay loatra satria hoe enjikenjehana be foana ny fotoana fa ny routine capillaire koa dia amin'izao aloha mety amina amin'izao satria be dia be koa ny andry an'ity hoe zahaiko hoe inona ny routine capillaire de base le izy tonga dia teneniko eto hoe tsy hoe mety amina dia ety amin'olona rehetrarehetra tsy hoe na dia hoe même type de cheveux artsika tsy hoe mety amina dia hoety aminareo so dia aveo vidy produit nareo dia tsy mety dia lazainareo fa zany non fa ny produit mety amina aloha eto dia produit any na dia essence ultra nourrissant any parapharmacie misy anazy masque sy non shampoing sy après shampoing aloha misy amin'izao dia ny voloko mora maina kely donc nanampy be anahy le izy dia raha ny living dia ny marque Ampisaf marque vita gasy izy io tena tsara be mihitsy dia izay dia hitako hoe misotro rano betsaka koa ngamba manatsara volo dia eo koa ny sakafo ara-pahasalamana bain d'huile za tsy manao bain d'huile dia hoan'ilay manontany hoe inona mampalava ny voloko tena za koa ary mba manontany hoe inona mampalava ny voloko fa rehefa malala le izy dia za raiko eo ihany zay angamba. Efa nisy fotoana ve ianao lissé volo? Oui. Dia raha ohatry izao zany alava dia ohatrany ahoana ny alava rehefa lissena? Wow. Inona ny kay inona exemple zany type de cheveux ve ohatrany raha tsy diso hoe misy hoe 2C za zany tsy dia mijery loatra satria indraindray izy zavatra hafa no mivoaka dia indraindray izy zavatra hafa no mivoaka dia efa tsy dia ny raha intsony za fa ny produit hoe essayeko dia mety amina izay ihany no ampiasaiko. Inona ny zavatra manahirana rehefa hoe manana izay volo curly izay ohatra hoe zao zavatra mandreraka ny cheveux lisse zany rehefa atao ilay volo dia misy an'ilay tsangatsangana izay zao ny zavatra mandreraka dia rehefa curly dia inona no mety hitako hoe manahirana ny eny hoe ny inconvénient ngamba ny indraindray ilay izy mibotsina be le izy mibotsina be satria raha andro mafana aloha tena tantara be dia no mikarakara anazy koa ny olona surtout ny olona betsaka volo ohatran'ny anazy zao
misy mbola betsaka amin'izao fa le temps de ohatrany hoe fikarakarana anazy fanaovana masque sy livina styline sy ny tariny iny angamba hitako hoe ela be satria misy olona zao mipasser 3 heures du temps de rehefa makany amin'ny salon raha olona misy volo zao makany amin'ny salon misintona volo mety hoe même pas 1 heure raha hoe voloana fa raha ho anay mandeha amina salon curly misy taona 6 heures de temps ianao ao ihany donc tena mandany fotoana be zany le izy fa ny inconvénient moa zany legeranao te ho lisy fa sarotra be milisy anazy ie raha ianao manokana ina tianao ianao nanamboatra an'le izy sa hoe ho any amin'ny salon le izy aloha raha ny tiako manokana de ça ihany satria za zao ça me prend même pas 2 heures pour le faire tena vetivety kely fa raha ohatra izy ka événement ngeza kosa salon satria ny any amin'ny salon si ianao manao anazy donc défini tsara le aty ambony ny aty ambony manko raha ianao ihany de ohatrany tsy de misy défini tsara le atao ampovoany fa rehefa any amin'ny salon sy tena défini tsara donc mivoaka kokoa le boucle donc samy tsara zany na any amin'ny salon na ianao rehetra zay misy saka antaniko hoe les résultats hafa mihitsy le izy rehefa ianao an-trano no manao anazy de hafa ihany koa nefa le izy rehefa any amin'ny salon fa eny samy tsara foana io zao ianao nanao an'io tsara be ie zay angamba ny satria araka teneniko anareo tany amin'ny voaloha ataontsika mizarazara partie le izy de zay ny question hoe mahakasika anazy sy ny volony efa nazavaina anareo teo daholo ihany koa zay hoe mety hoe tsara ho fantatra mahakasika ny volony araka ny efa nazavaina anareo ihany koa tany am-piandohany ny fandarana tany de hoe créatrice de contenu food izy raha sakafo ianao de inona sarotra be satria raha ny contenu hitanay de miovaova daholo ny eny fara hoe sakafo tena tianao indrindra sakafo tena tiako indrindra ina re zany presque tiako tao za koa zany mivaova be mety hoe mity herinandro iny za tia pizza be de amin'ny herinandro zavatra hafa indray de tsy haiko loatra hoe ino fa raha sakafo hoe tena tiako angamba de glace napoziko satria raha ny zavatra karakaraina eny amin'ny réseau eny tsisy hoe glace mihitsy ry resaka mombalina tena marina tsy de mahay resaka pâtisserie glace dessert iny tena nianatra nahandro sakafo mihitsy zany efa passion ifotrany hoe zavatra efa tiana le izy le izy tena marina tamin'izaho nipetraka tany Tamatavy tsy nanana an'izay on va dire hoe tsy de nanana an'izay occasion hoe manao sakafo zay vu que mipetraka amin'ny ray aman-dreny de mianatra donc mianatra de mody de misakafo tsisy hoe ianao manao sakafo na ohatrany fa rehefa tonga taty amin'izay de nipetragery de nanomboka mikitikitika an'izany sakafo zany de za gaga hoe taiza nahaizako nanao an'izao rehetrarehetra zao satria tsisy hoe nianatra tsisy hoe naninona fa ohatrany hoe ho azy to fotsiny le izy de naivoatra ny lalany ina ny sakafo matetika fataonao amin'ny contenu anao tena varié be angambany fa ny sakafo salé angamba tena hoe ataoko indrindra satria tsika rehetrarehetra angambany an-tranony ihany misy an'izay fantaniana zay manao ina natao laok'androany de zay no basé kokoa hoe mampiseho hoe ina ny afaka atao laoka nefa koa le izy tsy voatery hoe laoka efa mahazatra ohatra hoe tsaramaso hena na hoe fandraindray hoe tena variena hoe sakafo azo azaina hoe tsy sakafo gasy fa sakafo any ivelany mba ampianarina koa zany tsara foana mianatra zavatra vaovao manandrana zavatra vaovao de varié be ngamba le izy ina ny sakafo mampalaza anareo Betso Misaraka mampalaza ny Betso Misaraka tena hoe inona re ny sakafo mampalaza ny ngambany tena hoe be dia be fa tena hoe ataonay daholo ngambany ohatra hoe inona ny hoe sakafo tena hoe marqué anay ohatra hoe ny aty ampovoan-tany rehefa manao famadihana de vary be menaka fa ny any aminay izy tsy famadihana inanana fa tsabora de le tsabora ohatran'ny famadihana ihany fa tsy mitovy fotsiny ny aty izy henan-kisoa ny any izy hen'omby de le hen'omby tsy hohanina amina vilia fa ohatrany hoe mamelatra tapatia de asiana ravina akondro de araraka eo le vary de amboniny eo le laoka
de ny sotro tsy sotro ohatry aty fa ravin'akondro ny atao sotro. Ravin'akondro no atao sotro. Ny pliena ohatry ny atao ohatry ny sotro mihitsy ve ny non pliena ohatry ny fonina sambos reny le ravin'akondro. Ay, azoko ansaina. Tsara ny kolontsaina mila mianatra kely kolontsaina fa za tena tsy mahay resaka kolontsaina mihitsy. Za zao zava-baovao be amiko mihitsy hoe ohatr'izay ny fomba be tsy misaraka. Fomba malagasy ihany koa izay tsy izay maharatsy azy a. Efa nanandrana zay hoe ramose de ahoana réaction tamin'ny voalohany. On va dire première année niranay de efa nanandrana zay. Il était un peu choqué mais vu que izy ohatran'ny hoe tia mianatra momba ny culture gasy koa donc nafaly anazy le izy satria zava-baovao mbola tsy hitany teto de zay. Satria efa nidirantsika ihany zay resaka couple zay hoe ny fiainan'zareo firy taona zay nareo niaraka 2 ans et demi zay niaraka. 2 ans et demi satria fa ela be. Ouais, efa ela zaniko raha vao mihoatra ny herintaona de efa azo lazaina hoe efa ela ihany zay. Ohatran'ny le vadina DJ Sary-piary ve izy zao matetika mandeha mivoakal foana ohatr'izay. Sary-piary aloha pas maintsy misy fa tsy le positive be hoe manao crise na hoe zavatra ohatr'izany. Non, pas vraiment. Le izy fotsiny zany hoe misy respect anatin'le relation mifampatoky de misy an'izay loatra. Indraindray raha hoe misy zavatra miopefy angambany mbola tsisy hatreto. Irarina mba tsy hisy mihitsy. Zay mbola tsisy hatreto izy malala ny limitiny malala ny limity tsy tokony ataony de izay fa tsy de tena hoe misy raha hoe par rapport amin'olona hoe manantona vehivavy manantona c'est pas grave du moment où tsy manao zavatra hafahafa koa le olona donc ça va de zay teniko zay fotsiny hoe izy mahafantatra ny limitiny de izy mametraka an'le limitiny par rapport amin'le olona de inona zavatra tianao indrindra amin'le asany, zavatra mahafinaritra anao amin'le asany en tant que DJ? Mahafinaritra amin'le izy aloha midécouvrir culture musicale be dia be ianao satria misy zao ohatra hoe ny raha ny faritra je sais pas hoe izy ohatra hoe sud na ohatra zany hoe raha za manokana mety tsy hainao an'izany mihitsy satria za manana mikadina hira tiako manokana fa hoe izy manao anazy de apenony anao eo le izy de lasa mahafantatra hira tsy eritreretinao hoe ho fantatrao mihitsy de eo ihany koa hoe ny relation lasa mahafantatra misokatra kokoa zany mondenao ny monde musical fa tsy le efa fantatrao efa hatramin'izay hoe itsy de itsy ihany de eo koa le hoe tsy tonga de mitsara taloha ianao rehefa mihaino hira de vao maheno le hira de tsy tiako genre mihaino indray mandeha fa amin'izao ohatrany hoe il te fait comprendre hoe il y avait du travail derrière misy an'izao tao aorianan'iny tsy hoe nihirahira fotsiny ny olona iny tsy hoe tsy tianao le parole na hoe tsy tianao le rythme de ratsy le izy fa samy manana mahatsara anazy daholo fa il faut regarder d'une autre manière. Ianao zany manaraka anazy foana rehefa le misy événement reny? Raha afaka de mandeha fa tsy hoe isaky ny fa raha événement lehibe de oui matetika mandeha foana. Izay angamba ny ataoko hoe resadresaka niarana taminazy teto abaraparanatsika ihany koa ny resaka farany angambany hoe inona ny afatra tianao ho ampita amin'ny mpanaraka anao aloha voalohany indrindra ary ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ary ihany koa ho an'ny couple satria anao couple ny afatra ho an'ny mpanaraka angambany partage foana ny vidéo de merci beaucoup aloha satria fa be dia be ihany zao ny manaraka anahy tena tsy napoziko satria tamin'ny voalohany tsy hanao mihitsy fa merci beaucoup manaraka foana raha tsisy anareo angamba de tsy tonga eto ohatro tsisy nalala akory raha hoe tsisy anareo de miezaka manome tsara foana de ho an'ny mpanaraka ny émission vu que tips ho an'ny vehivavy le izy de za mbola tsy niteraka fa surtout ho an'ny olona efa niteraka aza manaiky hoe efa niteraka
de tsy karakara ny tenanao tsony aza manaiky hoe t'as pas vraiment les moyens de prendre soin de toi de avelo du moment hoe madio fotsiny nge de efa prendre soin de soi et tsy voatery hoe vidy produit de gamme be vidy parfum manitra be na hoe inona fa tena hoe madio de efa izy prenez soin de vous mikarakara vatana aza miandro hoe 35 ans vao hanomboka karakara vatana surtout ny tarehy fa raha azo atao de aloloha de efa mitomboka tsikelikely tsy voatery vidy produit fa misy ny produit afaka atao ny naturel ohatra hoe ny voatabia izy ohatrany de zay zavatra tianareo atao aza mihaino ny vavan'olona izany fa ny olona miteny foana tena hoe zay tianareo atao vivez de vos rêves aza limitena ny zavatra afaka vitanareo hoe zao ihany ozy izy ny olona de zao ihany ny ataoko fa vous pouvez faire beaucoup de choses tsy ampoizinareo mihitsy amin'ny fiainana de izay de ho an'ny couple rehetrarehetra tsara ny saro-piaro fa ny saro-piaro be loatra tsy tsara tsara hoe misy confiance foana de ny communication ngamba ny tena important za koa tsy hoe izy ny ananatra anareo rehetrarehetra fa encore loin zay de merci beaucoup ny invité ana fa tena nafinaritra be Ie, ianao ny saorana iankona naiky ny vahiny anisany rehefa manasa invité ohatr'izao zay de anisany zavatra teneniny foana zay teneny sy azay hoe tsy voatery hoe tanora foana no mikarakara vatana fa même na efa niteraka be dia be ary ianao afaka mikarakara vatana foana ihany koa de zay nitresadresaka niarahana tamin'ny Sia teto inona isan-tenanay fa mba nafantatra anazy nareo zany raha ohatra hoe mbola nisy tsy nalala eny mino fa efa malala daholo nareo satria efa matetika hita eny amin'ny tambazotra tserasera eny foana izy zay ary fa mankasitraka anareo nanaraka ny horonan-tsara hatramin'ny farany de manaraka indray ny fotoanantsika miaraka amin'ny vahiny vaovao veloma de mirary soa